La 4G Batelma vous présente Ni Vavo. Labelcom, Labelcom, la référence en impression numérique, Manulchano Ni Vavo. Labelcom, la référence en impression numérique. Portes, fenêtres, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôles, vitres, souk à vitres, tris en serment. Ni fampalalamba vao iarahana amin'ny soka vitre. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV manolotra anao ny fampalalamba vao. Safidy tsara indrindra. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Alors, n'attendez pas. Batimax. Manolotra anao ny fampalalamba vao. Isan'ireo ambara ho dosie mafapana voarain'ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM amin'izao fotoana izao. Ny nahazahoany Ravalomanana marika ny tranon'ny FJKM eto sy Faravohitra izay vakoka lehibe ny faharoanjato taona nidiran'ny LMS na ny London Mission Society izay nampiditra voalohany teto Madagasikara ny finoana protestanta. Fotoana fohy dia hiposaka ilay tanamasoandro ho an'ny Gasikara. Fotoana izay efa nandrasany vahoaka malagasy antoana maro hipetraka ho tantaran'ny Madagasikara tsy ho fafana amin'ny tantarany. Ny datin'ny alarobia fa 7 novambra taona 2024 ho avy izao. Kasika izay no arahintsika ao anatin'ny matoan-dahatsoratra Andra Arson. Tseken'ireo mponina mandina sy mpiaro ny rovan'ny lafy ny fanorenana trano fivoahana manakaiky ny fahasanandriana ao anaty faritry ny rova. Tetikasa izay voalaza ho an'ny Ministeran'ny Kolotsaina. Asa azo heverina ho tsotra nefa hitana tombontsoa ny asa fanamboarana kifafa fara eto amintsika. Kifafa 50 isa ao anatin'ny adindray novokarin'ny rakotoary So Jean Charles sy ny ankohonany. Izay no entina aminao anatin'ny fanadihadiana mikasika ny asa madinika. Ary farany tsopinenana maherin'ny 2 no manohy miazo any Etazonia ankehitriny nanisy aza ny fanakanana nataon'ny filoham-pirenena Amerikanina. Nambaran'ny filoham-pirenena teo aloha Barack Obama fa hodin'i Donald Trump resaka politika ity raharaha fifindrana monina ity. Tombo klasy tombo vafa miarabanao indray tonga soa ato amin'ny fampalalam-baovao Cool TV amin'izao alina izao ary manasana ihany koa anaraka izany hatramin'ny farany. Entsika isantarana ny fampalalam-baovao araka ny lohatenim-baovao teo isan'ireo ambara ho dosie mafapana voarain'ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM amin'izao fotoana izao ny nahazoany Ravalomanana marika ny tranon'ny FJKM eto Faravohitra izay vakoka lehibe ny faharoanjato taona nidiran'ny LMS na ny London Mission Society izay nampiditra voalohany teto Madagasikara ny finoana protestanta. Ary avy hatrany ny fanadihadiana. Trano lehibe iray miorina eto sy Faravohitra izay isan'ny vakoka lehibe tokoa ho an'ny finoana protestanta manamarika ny idiran'ny misionera avy amin'ny LMS na ny London Mission Society izay nampiditra voalohany ny finoana protestanta teto Madagasikara 200 taona lasa izay no misoratra amin'ny zanakalain'ny Ravalomanana marika. Ravalomanana Josoa tanteraka nanomboka tamin'ny volana Jona 2024 fotoana mbola nafiloham-pirenena ny Ravalomanana marika. Io trano io tamin'izany fotoana izany dia fananany FJKM lova vaky ny nidiran'ny finoana protestanta teto Madagasikara 200 taona lasa izay nitondra ny anarana Hartley io trano vaky io. Ny filohan'ny FJKM tamin'izany fotoana izany ny pastora Rasendra Asinalala Haja no nivarotra io trano vaky io tamin'ny fianakaviana Ravalomanana tamin'ny anaran'ny FJKM na ny Fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara. Tamin'ny vidiny 740 sy R1 sy R10 sy 720 tapitrisa ariary. Trano izay tsara no mampatsiahy fa vakoka manamarika ny idiran'ny misionera protestanta avy amin'ny LMS na ny London Mission Society izay nampiditra voalohany ny finoana protestanta teto Madagasikara 200 taona lasa izay.
araka ny antota taratasy eto am-pialatanan'ny mpanao gazety eto amin'ny Cool TV FM Matrany dia nitsonga drakin-tsoratra na ny extrait de PV tamin'ny fivorian'ny mpiandraikitra foiben'ny FJKM tamin'ny faefatra ny volana febroary 2024 izay moa tsy natrehany Ravalomanana Marika izay sady filoham-panampin'ny FJKM no filoham-pirenena malagasy no nanapahana hevitra fa mity ity trano vakan'ny idiran'ny finoana protestanta teto Madagasikara ity io no sady trano nisy ny radio fahazavana tamin'izany fotoana izany. Raha tsy ahivina mialohan'ny nanaovana io vatra io dia nampiasain'ny filoham-pirenena Ravalomanana Marika no sady filoha-lefitry ny FJKM niaraka tamin'ny filohan'ny FJKM pastora Rasendra Asina Lalahatsa tamin'izany fotoana izany ny nanovan'ny andiany vitsivitsy tao amin'ny statut organique ny fiangonan'i Jesoa Kristy eto Madagasikara ka nahafahan'ny filohan'ny FJKM nivarotra izany tamin'ny fianakaviana Ravalomanana Marika. Ankoatr'io nisy ihany koa ny tanim-panjakana ny Faravohitra mitondra ny anarana Aritsara faharoa nomena ny zanaka vavin'ny filoham-pirenena Ravalomanana Marika tamin'io volana Jona 2024 io ihany koa. Mampametra-pantaniana maro ny fomba noentin'ny filoha teo aloha Ravalomanana Marika nandresy lahatra ireo mpikambana teo anivon'ny biroan'ny mpiandraikitra foibe FJKM miisa 4 izay tsy natrehany akory tamin'ny faefatra ny volana febroary taona 2024 ivatra ity trano vaky FJKM manamarika ny nidiran'ny misionera protestanta avy amin'ny LMS ny London Mission Society izay nampiditra voalohany ny finoana protestanta teto Madagasikara 200 taona lasa izay. Izay ny amin'iny fa fotoana fohy dia hiposaka ilay tana masoandro any Madagasikara. Fotoana izay efa nandrasany vahoaka malagasy amin'ny taonany maro. Hipetraka ho tantaran'ny Madagasikara tsy hay foafana ny amin'ny farany amin'ny alarobia fa 7 ny volana novambra taona 2024 ho avy izao. Andro izay anaovan'ny vahoaka malagasy ny hoaviny makany amin'ny tsaratsara kokoa. Matoan-dahatsoratra Andry Rarsan. Andro Vitsimondra dia gadona ny andro ny alarobia fa 7 novambra. Andro anatanterahany vahoaka malagasy fifidianana filoham-pirenena no sady andro lehibe hipisahan'ilay tana masoandro ny vahoaka malagasy amin'izay 25 taona ateo aoriana ny iverena amin'ny fahaleovan-tena-pirenena. Fifidianana ihany koa izay efa nandrasa ny vahoaka malagasy antaona maro ahafahany manova ireo mpitondra izay efa hitany tsy fahombiazany ao anatin'ny fanajana tanteraka amin'ny fepetra demokratika ihany amin'ny firenena mampiatra ny demokrasia marina na dia lavitra izany demokrasia sy fampiarana ny tanotandalana izany azy ireo mpitondra nifanesy. Efa tomombana avokoa ny atrehana fifidianana ONCN sy ireo mpanara-maso iraisam-pirenena mbola tsy mandao amin'ny Madagasikara ho amin'ny fametrahany ilay fanjakana tsara tantana sy tandalana amin'io andron'ny alarobia fa 7 novambra taona 2024 io hanantanterahana ny fidinana voalohany amin'ny fifidianana filoham-pirenena. Ny fanentanana ireo izay voasoratra anaty listim-pifidianana anatotosany adidiny sy ny zony amin'ny maha-olom-pirenena feno 20 taona handatsabato tompona andraikitra amin'io andron'ny alarobia fa 7 novambra ho avy izao io tsy sinenina sy ny takizay mandritra ny 5 taona manaraka no zava-dehibe ifandresena lahatra amin'izao fotoana izao. Efa mba okakosa izay ny fanaparam-pahefana, ny fampiasana ny fahefam-panjakana ao amin'ny tombontsoa manokana, ny fampiasana ny fiangonana ahazoana toerana politika sy tombontsoa am-pianakaviana manokana, ny kolikoly avolenta atao amin'ny mpitondra sy ireo akamany, fanodikodinana amin'ny volam-bahoaka ho an'ny mpitondra sy ny mpanolo-tsaina azy, famarotana tanindrazana amin'ny endriny maro, ny fanondranana tsokosoko ny harem-pirenena ary indrindra ny fanitsakitsahana ny lalàna velona ka mahatonga ny mpitondra hevitena fa tsy refesy mandidy sy tsy maty manota. So ihany fa efa hipotsaka ilay tana masoandro ho an'ny vahoaka malagasy. Ampandrosiny renivohitry Madagasikara ao anatin'ny fotoana fohy. Fanamby napetraky ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina androany nandritry ny faradoboky ny fampalezakevitra teto Antananarivo. Michela Ranartsona. Tanamasoandro anarany tanàna iray vaovao entina mampandroso ny renivohitry Madagasikara tetikasan'ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina ao anatin'ny 5 taona raha ny fanazavany no anatanterahana izay. Tetikasa maro toy ny fanamboarana foto-drafitrasa vaovao no mamaritra izany. Ny eto Antananarivo dia
nia eo amin'ny toerany misy amin'ny ministera rehetra zany hoe Anosy Antaninarenina Mahamasina izay misy ministera rehetrarehetra eo amin'ny 300 hectares eo. Ny tanàna vaovao ahoritsika dia 1000 hectares zany hoe avy telo eny no ny tanàna ny faritra misy amin'ny Antananarivo ankehitriny Topilasy Topivary. Kandray tsy ino pesaka andray ny telo hoe mandanga fa velorano nataoko anao Antananarivo fa anao tanàna vaovao isika zay eny anarany dia ataontsika hoe tana masoandro ary vitatsika ao anatin'ny 5 taona izany Topilasy Topivary. Tsy maintsy vita izay nolazaina rehetra tao anatin'ny fampielezan-kevitra izay ny ambedi-tenin'ny kandida Andry Rajoelina androany rehefa nifanatrika tamin'ny vahoaka n'Antananarivo. Rehefa miteny hoe ny borny Tamatavy manomboka eny amin'ny résidence parapatonga eny amin'ny Seranatsabo dia ho ataontsika ohatran'ny Miami. Dia ozy izy ny sasany hoe mampiheso ny lery. Ny hafa nefa zatra mampiesona fa Andry Rajoelina tsy mampiesona Topilasy. Ho an'ireo izay tsy mino, ho an'ireo izay tsy matoky, efa nitonga ny fireneny ianareo. Rehefa zavatra rehetrarehetra tsy vitanareo tsy vitanareo aleo anaovana Andry Rajoelina anazy dia ho hitanareo fa Anosy Madagasikara Topilasy. Ka eto milaza aminao vahoaka malagasy riponina Antananarivo fa i Madagasikara dia ataontsika tsodista tsony fa olohany ary anisan'ny sanana ty Afrika zany fanangatevatsika Topilasy. Tsy izy io voadingana ireo seha-pampandrosoana rehetra raha noviana IEM raha ny fanazavana. Azo ny anjarana avokoa na ny resaka sosialy, politika, toe-karena, kolotsaina fa azo tombony bebe kokoa ny tanora. Mbola mitohy ny famaranana ny fampielezan-kevitra ho an'ny kandida larina fahatelo amby folo Andry Rajoelina. Nototsain'androany tetsy Antsonjombe ny faradoboky ny fampielezan-kevitra teto Antananarivo. Ao aoriana Antananarivo dia Toliara indray no amaranana izany. Eo amin'izay lafiny izay hatrany, resy lahatra tanteraka amin'ny vinam-pampandrosoana roa sy ny kandida laharana fahatelo amby folo ny vahoaka sy ny antoko manohana ny Andry Rajoelina. Tsy mitombona ny filazany sasany fa mijanonofy ireo fampanantenana nataon'ity kandida ity araka ny nambarany ireo lehibe ny antoko manohana azy nandritry ny faradoboky ny fampielezan-kevitra teto Antananarivo tetsy amin'ny Coliseum androany. Arao vetrany ny fanadihadiana. Ankoatry ny vahoaka marobe namen'ny Coliseum androany nandritry ny faradoboky ny fampielezan-kevitra teto Antananarivo nataon'ny kandida laharana fahatelo amby folo Andry Rajoelina. Hita tetỳ an-toerana avokoa ny teonivy ny antoko politika samihafa manohana ity kandida ity. Ho azy ireo ny tetikasa hoentin'ny kandida ity no naresy lahatra hatramin'ny voalohany ary nanamafy ireto farany fa tsy mitombona amin'ny filazana fa hijanona ho fampanantenana fotsiny ihany ny tetikasa fampandrosoana ho an'ny Madagasikara. Betsaka no tsikera araka ny voalazanareo amin'ny tetikasa zo tanterahana eto amin'ny firenena. Zahay amin'ny filoana antoko anay tsy manohana olo-pona. Ary matoa zay manohana dia fantatray fa olona tokony havita ary mahavita. Eto Antsonjombe tsika izao tadidiko tsara tamin'ny anomboka ny Antsonjombe dia nilazaina taminay fa hoe tsy ho tanteraka mihitsy io araka ny nambaran'ny kandida Andry Rajoelina teo. Vita izy io. Nolazaina taminay keo raha nanao andrenitrano moreny fa tsy ho tanteraka. Vita izy reny. Ary tsy nisy famatsiam-bolo reny va nivelany na ariary ary. Toy izay koa nitrampokin'olona Antananarivo, nitrampokin'olon'ny Tomasina. Marina fa mety makarary fo an'ny mpifaninana zany. Fa zay ny tena zava-dehibe ny fahatsapana, lesona sotomina tamin'ny tetezamety iny fa rehefa misy ny finiavana ny samy malagasy dia mahavita zavatra. Ary androany miverina amin'ny laoniny dia tsisy antony zany tsy ahavitany reny. Zay aloha madoky 100 isan-jato fa tsy maintsy tanteraka reny ary zay tsy ampiteniteny foana ny kandida raha zavatra tsy ho tanteraka. Dia mifampitsara eo tsika raha pitso rafaka pitso. Tsy resaka nofinofo amin'ny fampandrosoana fa resaka azo tanterahana tsara. Ary mbola verimberiko ihany zay tsy manohan'olona fahatany fa zay tsy minomino foana zany fa zavatra azo atao no niteneninay ny kandida ary zavatra tsy maintsy tanteraka reny
rehefa lany filoham-pirenena izy. Dia ohatran'izay koa tsika fa maninona rehefa olona ty amintsika malagasy mitovy amintsika amin'izay no teny hoe manonofy mba ahafahana mametraka viana le nofinao dia ahafahanao mamorona programa anasa maingy amin'iny viana iny dia avintsika malagasy samy malagasy ihany amin'ny fandrabirabiana hoe aiza koa ny atanteraka an'izany balarory tranopodiny vitany vavy mampanofy ny kintana sy ny volany mialatsiny tompo tsy maintsy manofy aloha ianao zay vao tonga amina viana anankiray ianao hoe eritreritra hanangana trano androany dia tonga dia ho atsanganao avy hatrany tsy mba eritreretinao akory hoe mba tiako atao rihana efatra ty na tiako atao rihana roa na tiako atao vilabasina ohatran'izany zay le teneniko hoe tsy maintsy miainga amin'ny nofinofy ny zavatra rehetrarehetra fa efa nazavain'ny Andry Rajoelina ange zay hoe tsy nisy nino ange tamin'nisy saika hanangana ny hôtel de ville tamin'nisy hanangana ny hôtel de ville fa nitanterahany le izy tsisy nino ihany koa tamin'izy anao an'io Coliseum Matsunjombe ito misy atsika ankehitriny iny fa tanteraka le izy zany hoe Andry Rajoelina zay mihitsy ny azony defiany arakaraky ny eritreretanao zany hoe tsy ho tanteraka ao le zavatra nofinofitsinao no anaovan'ny defi na anaovan'ny fanambo hitanareo tsara fa tanteraka ny atsotra fotsiny teneniko hoe iarahantsika rehetra mahita eo etsy ankilany amin'izao efatrandro mialohan'ny fifidianana izao azo lazaina fa efa mirindra avokoa ny fikarakarana rehetra amin'izao aloha raha ny fahitana azy efa miasa tsara daholo ary efa milamindamina daholo raha ty amin'ny candidat larina fa 13 commune ambanivohitra Amanjatony no voatetinay androany zay vao mba nijanona kely nanatrika an'ity dia lasa indray zay rapitso ohatra amin'ny latsinainy alohan'ny fampelezan-kevitra efa distrika valopolo ny hitanay nametraka ny komity mpanohana aminay zany tsisy antony tsy azahoana ny fandresena rapitso ary zay manantena fa ay safidy ny voaka malagasy fa indrindra tonga marobe aneo ny safidiny ary ny fanirinay dia nilarana fa 13 ny tokony safidiny fotoanan'izao mba anehoana amin'izao tontolo izao fa misy tanora malagasy ary génération vaovao eto Madagasikara afaka manova ny lala-tantara raha iverenana teny notazomin'ny candidat Andry Rajoelina hatrany ny fanomezany tokony vahoaka fa azo atao tsara ny mampandroso ny firenena ao anatin'ny 5 taona manantena nisy ny fifidianana mangarahara ankilany rehetra lafim-baovao hafa tanteraka kosa indray tsy eken'ireo mponina manodidina sy mpiaro ny rovan'ny lafy ny fanorenana trano fivoahana manakaiky ny fahasanandriana ao anatin'ny faritry ny rova tetikasa izay voalaza fa ny ministeran'ny kolotsaina ity toerany anefa izay voasokajy ho faritra arovana fanadidina entiny fehizora faly tanomasina io voatra masina misy tanomasina misy rano tanomasina fa tay zone atao dia inona no le asin'le Madagasikara zany lasa aiza mamono asina izay no andraisan'ireo mponina manodidina sy zanatany mpandala ny fomba sy sotoavana malagasy ao Ilafy ny tetikasa fanorenana trano fivoahana ao anatin'ny faritry ny rovan'ny Ilafy ary manakaiky fahasanandriana ny ministeran'ny kolotsaina raha ny fanazavana ny tompon'ny tetikasa efa nisy ny dingana nataon'ireo mponina sasany sy mpiaro ny rova amin'ny fanantonana ireo tompon'andraikitra eny fotony ny teo anivon'ny fokotany izay nilaza ho tsy maefa mandrona ny raharaha enony le izy fa hoe any ministera io tany io dia tsy mikarakara sa tsy miditra lavitra izy zany alasa iza zany le andraikitra tokony raisin'ny fanjakana na fanjakana foibe raha manao an'izao ko fanjakana ataoko hoe fokotany ve aka ho tesitra amin'izay tokony ataony lehibe voay fotsiny taratasy na hoe azo atao io tsy mampaninona sa hoe mandavaka anaovana kabone dia mahita taolapaty ao sa hitady amin'ny razan'ny radamadeux sa hoe misy volamena ao ambany ao misy antony angamany hoe matoa izy protégé ny mety isin'ny tsiny amin'ireo mpandala sy mpitsidika amin'ny fanotana fady no ifitoerany ihany izy ireo fitangana zavatra nanao maloto zao dia teto amin'ity le tombo tikatra zany le fasana tikatra teo nisy mpianatra teto mpianatra tatao ny TPP dia mivady tetongony ny tikatra
lasa nakatiny arina ny tongony le olona le vahiny le mitsidika tsy mahalalin'inona dia sendra tojon'le zavatra hoe ohatra hoe sendra le lolo sendra mandalo zany ohatra le mety mananjina sendra le fandrifian-javatra zany. Ny sabotsy lasa teo raha ny fanazavana noho ny andoha ny fandavahana lavaka asiana ny trano fivoahana ny atokely izany ary niverina indray ny alarobia lasa teo tamin'ny fotoana nandalovan'ny mpanao gazety teny an-toerana nisy ny lehibe na sampan-draharaha iray eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina hita tany an-toerana na mitahiraka fotsiny tenana raha niresaka ny fanaovany tamin'ireo mponina manodidina ny rovan'ny Ilafy fa ny ministera no tompona andraikitra amin'ny fanorenana. Nilaza ho tsy mahafantatra mikasika ity fanorenana ity kosa ankilany ny tale jeneraly misahana ny vakoka eo anivon'ny ministeran'ny kolotsaina raha nanontaniana ireo mponina ireo. Tsy teo an-toerana ihany koa ny mpiambina ny rovan'ny Ilafy androany mpisolo toerana no hita teny an-toerana. Fanazavana ofisialy avy amin'ny ministera tompona andraikitra no takian'ireo mponina sy mpiaro ny rovan'ny Ilafy fa midirana rano ihany koa no takian'ireo olona manodidina ny rovan'ny Ilafy ireo. Ny rano any an-toerana izay sandaina 100 ny bidon 20 litatra mandra-pahatonga ny tokantrano noho ny fiakarana sy ny alavira ny toeram-patsakana. Izany amin'iny fa tsisy sakana ho an'ny firosoana makany amin'ny fidiran'ny mpianatra amin'ity taom-pianarana 2024 sy 2024 ity ny fanatanterahana ny fionambe fikonandoham-pirenen'ny fanabeazana izay atao manomboka amin'ny fa-4 ny volana novambra ho avy izao araka ny fanambarana izay nataon'ireo fivondrona ny mpampianatra mikarakara io hetsika io. Raha vetrany ary izay fanambarana izay. Manoloana ny resaka miely etserona manamafy izay komity mpanomana ny assise nationale de l'éducation na ny fikonandoham-pirenen'ny fanabeazana fa tsy miova ny daty ary tsy mihevitra fa miroso hatrany dia voatazona tsara ny daty 14-15 novembre eny amin'ny CCI Vato anatanterahana ny assise nationale de l'éducation. Etsankilany zany ho avy ny fidiran'ny mpianatra organisation samihafa ny fanomanana ny assise sy ny fidiran'ny mpianatra ka zavatra miaradia izy io ka tsy misy fisakanana na ny fidiran'ny mpianatra na ny fanatanterahana ny assise. Lafy ny fampianarana izay hatrany tsy hainy firy ao anatin'ny ODD objectif de développement durable na fampandrosoana lovain-jafy ny fanatsarana ny fampianarana ireo olona manana fahasembanana. Izy ireo anefa izay miankina bebe kokoa amin'ny osiatra io raha tiana ny sy ny fivoarana eo amin'ny fiainana hoy ny avy ao amin'ny coalition nationale malgache pour l'éducation pour tous. Alors aravetrany ny fanadidina. Anjorom-bala ny fandraisana an-tanana ireo olona manana fahasembanana eo amin'ny tontolon'ny fampianarana. Tsy voaresaka firy ao anatin'ny ODD na ny fampandrosoana lovain-jafy ny fanatsarana ny fampianarana sy fanabeazana azy ireo mba ahafahany manana ho avy mamiratra tahaka ny olona rehetra hoy ny avy ao amin'ny CONAMEP na ny coalition nationale malagasy pour l'éducation pour tous. Raha ny fantatra nefa betsaka ireo vovonana efa mijoro amin'ny fanomezana fampiofanana ireny olona sembana ireny saingy tsy ampy ny tosika ho azy ireny hatreto raha ny fanazavana azo hatrany. Antony indrindra isiany ity symposium ity ho fanerana ireo tompona andraikitra ny amin'izany. Voalohany indrindra dia ataonay aloha ny ahafantarany hoe niovana kaizy ity système éducatif eto Madagasikara ity. Dia anisan'izany zany ireo tanjona fampandrosoana maritra lovanjafy nisy fanamafisana olona renforcement de capacité mikasika an'izay. Ny faharoa dia efa nandrafitra les documents de cadrage en éducation inclusive ny ministère nanontany koa izay hoe aiza ho aiza ny fahafantaranareo an'io zany hoe hijerena ny asa ezaka mbola atao zany satria be dia be zany misy plateforme eto nefa tsy mahalala an'ilay izy akory. Dia izay zany zao no asa hivotra ao aorianan'ity symposium ity misy ny hoe aiza ny fahafantaran'ny olona ny asa miandry, aiza ny fahafantaran'ny olona ny fiovana efa nirosona. Dia izay no hiasana avoaka. Matetika miteraka ankiviana ho an'ireo olona manana fahasembanana ireo ny kilemany indrindra eny anivon'ny fiarahamonina misy azy. Miova nefa izany raha mahazo fanabeazana tahaka ny olon-drehetra izy ireo raha ny fanazavana hatrany. Fa mialohan'ny idirana amin'ny tapany faharoan'ny fampahalalam-baovao toy ny mikasika ny tsenan'ny kitapo amin'izao fotoana fidiran'ny mpianatra izao sy ny maresaka ara-panatanjahantena dia anaraka doka varitra isika. Taloha rehefa hiantso mila mampiditra kody raha jany lafo be miantso indrindra makany amin'ny opérateur hafa
ary mila lanina koa ny forfait raha zany mahanjavona tao ny crédit sao za efa bip tsy misy an'izany tsony tsy mila mampiditra kody ary zato dia efa afaka miantso mihoatra ny 2 minitra ary isa-segondra miala ny crédit miantso ny tambazotra rehetra zany 7 jours sur 7 na oviana na ovia bip ampiasaina e bip mora indrindra rehefa iantso ny tambazotra zay tianao Professionnels du bâtiment ou particuliers, pour vos articles de bricolage et de construction, choisissez Batimax. Batimax, la qualité au meilleur prix. Oui, appel vers tous les opérateurs. Oui, appel à l'international inclus. Oui, mes SMS, je ne les compte plus. Et oui, l'Internet à la vitesse 4G. 0,5 arrière par seconde vers FAF et Club First. 1 arrière vers Telma et 3 arrière vers les autres opérateurs. Vous aussi, soyez First. À partir de 10 000 arrières, First Premium. Et découvrez toute la gamme First sur www.telma.mg ou rendez-vous en Telma Shop. Telma, safidiko numéro 1 malagasy. Araka ny bande-annonce teo iny dia teo hoe koa lizeur toy indray no rona tsara rentsika ny oalina eto amin'ny Cool TV. Izany amin'iny fa mihiba tanteraka ny tatitra mikasika ny toe-java-misy hena ny zava-mananaina eto ambonin'ny tany na ny rapport Planète Vivante 2018. Mila politika mazava avy amin'ny mpanapa-kevitra amin'ny firenena rehetra maneran-tany ny fitsinjovana ny harena voajanahary sy ny vokatra entiny ho an'ny zanak'olombelona. Ary avy hatrany fanadihadiana. Tsy fahampiana politika mazava ampiarina, io no lesika hita amin'ny fitandrona ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary eto ambonin'ny tany, araka ny tatitra ny voaka farany mikasika ny zava-misy iainana maneran'izao tontolo izao, na ny rapport Planète Vivante 2024, tatitra izay mivoaka isaky ny 2 taona. Manodidina ny 5,4 alina sy $100 lavitrisa $, ny sandany ny tolotra omen'ny natiora n'izao tontolo izao isan-taona. Tafiditra anatin'izany ny rano, sakafo, fanafody sy akora fototra samihafa. Manodidina ny $20 lavitrisa $, isan-taona izany ho an'ny eto amin'ny manodidina ny ranomasimbe indianina. Tsy maro toerana intsony ary mitotongana nefa ny fiainan'ny natiora sy ny rafitry ny planeta ankehitriny. Teo anelanela ny taona 770 hatramin'ny 2012, 80 isan-jato ny tany fahaverezan'ny zava-mananaina manana taolan-damosina na ireo espèces vertébrées. Isan'izany karazana trondro, vorona, biby mandady sy mikisaka sy ny maro hafa. Vokatry ny ataon'olombelona sy ny fihazakazaka ny fahampotena noho ny fitombon'ny filana samihafa no anisan'ny antony fototra mahatonga izany. Maro ireo voka-dratsy ahina hitranga raha toa ka ho lany tamingana avokoa ireo karazana zava-mananaina maneran-tany. Isan'ny olona sibatra ao anatin'izany ihany koa ny fizahan-tany. 80 isan-jato ireo biby miteraka, 20 isan-jato ny vorona, 20 isan-jato ny biby mandady sy mikisaka no efa anaty lisitra mena n'ireo mpikaroka siantifika raisam-pirenena na ny ICN. Raha ho an'i Madagasikara, 2 alina sy 10 hektara ireo ala simba sy mainy taona 2012, tranga ratsy ary mahavoalohany antsika maneran-tany. Raha toa ihany koa ka ny fampitomboana ny teti-bola sy ny fampitomboana ireo toerana hikajiana ny tontolo iainana sy ny harena voajanahary no vahaolana tokony hirosona. Neto amintsika kosa, pitehina ary amidy ny toerana ahafahana mikajy ireo harena voajanahary ireo. Isan'izany, ny arboretan mety Ambatobe mirakitra ireo karazan-kazo misy eto Madagasikara. Mbola azo harena nefa ny zava-misy ankehitriny ho ireo mpisehatra amin'ny fiarovana ny tontolo iainana. Isan'izany ny famolavolana tondro zotra, hoarahana ny taona 2012 hatramin'ny 2012, hamerenana amin'ny laony ny tahan'ireo harena voajanahary ireo. Mila mametraka tanjona sy politika mazava ny firenena tsirairay, iroborobonin'ny natiora sy ahafahany mamelona ny mponina ihany koa. Manana didy ireo mpanapa-kevitra sy ny mpitondra fanjakana maneran-tany amin'ny famaritana ny ezaka efa vita amin'ny fanatrarana ny tanjon'ny fandrosoana maritra na ny ODD
ny fanajana ny fifanarahana tao Paris momba ny toetrandro sy ny harena voajanahary. Araka ny nambara teo dia tafiditra tanteraka anatin'ny fanomanana ny fidiran'ny mpianatra ny ankamaroany iray sy ireny mpianakaviana amin'izao fotoana izao. Miova manaraka ny toetry ny andro ny lamodin'ny kitapo. Amin'ity taom-pianarana ity saika ireo kitapo misy mpilalao anaty sary miaina ary mitovy amin'ny kilalao no manintona sy lamody ho any ankizy eny an-tsena raha ny fanadihadiana. Ravetrany ary. Loko mavokely, mena ary manga no mibahana eny amin'ny fivarotana kojakoja mpianatra ankehitriny. Tsy mijana amin'ny loko marevaka miampy ireo mpilalao malaza anaty sary miaina ihany ny kitapo lamodin'ny ankizy hiditra mianatra amin'izao fotoana, fa manomboka manintona ny ankizy amin'ity taom-pianarana ity ireo karazany kitapo mitovy paozy amin'ny kilalao. Ohatra hoe zao raha misy dorany amin'ny tany dia mainsista be izy hoe tsy maintsy tia fidinana. Na tena manintona ny ankizy ato zao zay Princesse Sophia dia Frogène dia Barbie ohatrohatran'izay. Ny lehilahy indray Spiderman dia Flash Martin dia zay namany dia transporteur. Tsy zanako fa zandroka dia izy mbola kelikely mbola 4 taona dia tia ny kitapo hitako fa mety aminazy. Tia zao dessin animé tia be ity dia tia foana no jereny ao an-trano dia tia ny fidiko anazy. Ny mampatsara anazy a tia hafa mihitsy tsy mitovy amin'ilay mahazatra. Zany hoe ohatr'izao ny ao anatiny io zany ohatrany somary imperméable kokoa izy ohatran'izao dia misy an'ilay 3D reny 3D anaty zany efa hafa mihitsy ity tsy nefa ohatrany efa azo atao kilalao izy zany raha ny tena marina. Misy elan'elam-bidy hatramin'ny 100-900 amin'ny vidin'ny kitapo tsotra nefa ny vidin'ny kitapo ny ankizy lasa lamody ireo. Izany hoe raha toka mandinina ny 5,000 ariary ny kitapo tsotra, mahatratra amin'ny 5,000 ariary miankina amin'ny paoziny sy ny habeany ny vidin'ny kitapo hafa. Ny ankabetrano no mividy an'itony tsy dia tena le olona le tena hoe tena ny olona le manan-katao le manana fahefanan'izao fa le tsotra ny tena mety eo firy eo zay lafo zay. Ohatra tao anatin'ny herinandro manodidina firy farafambana. Eo amin'ny 100 eo amin'ny 30. Avy any Chine ankilany ankamaroan'ny kitapo miditra eto Madagasikara. Araka ny nambaran'ny mpivarotra hatrany, tsy nahitana fiakarana miompampana hatreto ny vidin'izany raha noharina ny taon-dasa. Asa azo heverina ho tsotra nefa ahitana tombontsoa ny asa fanamboarana kifafa raha eto amintsika. Kifafa 10 isa ao anatin'ny adiny iray novokarin'ny Rakotoarisoa Jean Charles sy ny ankohonany. Maro ny sehatry ny asa tanana izay efa nilalovany hoy izy fa ity asa tanana iray ity no nahatamana azy hatramin'izao. Izay indray no entina aminao atao anatin'ity fanadihadiana mikasika ny asa madinika ity. Asa izay tsy mety lany andro eto amintsika ny fanamboarana kifafa, antaonany maro no efa nanaovana ireto fianakaviana ireto izany. Raha nambarany ny vanim-potoana fiakarany ny vary sy ny fidiran'ny mpianatra no mahamaro ny mpanjifa eo aminy. Mandidina ny 500 ariary hatramin'ny 520 ariary ny sarany kifafa iray. Io kifafa zany hatreto dia izy mandeha foana izy fa ny tena raha ny kifafa moa dia arakaraka le karazany izy. Raha ny kifafa be famafana vary zao dia eo amin'ny fararanom-bary aloha volana janvier sy février eo izy tena mandeha, volana avril lasime eo. Dia raha ny kifafa madinika indray iny tsy misy fetra fa eo amin'ny fidiran'ny mpianatra io zany ny tena tsy maharaka. Mbony andavanandro mbo arakarak'izay ihany. Asa fanamboarana kifafa, asa fototra mahavelona ny ankonany. Akora maro no ilaina ary dingana maro ihany koa no arahana amin'ny fanamboarana azy. Mandidina ny 50 isa eo no vita ao anatin'ny ora iray, tahaka ny asa rehetra. Misy ihany ny olana zedrainy ka mampiena ny fisotry ny asa. Eny ity resaka kifafa ity mbo io koa zany no tena izy azy raha asa miaraka amin'ny vady aman-janaka. Ny vady aman-janaka naka ny ambanivohitra. Zay aty manamboatra dia varotra. No fanaovana azy tsotsotra ihany. Tsotsotra ihany satria raha ao anatin'ny adiny iray ianao zao tohatra hoe ataoko farany ambany mety eo mahavita eo amin'ny 20 eo. Raha kely indrindra zany zay farany zay votsa indrindra.
azo, bozaka, tady, fantsika, anjavidy ireo ny kilalaon'izy menakavy isan'andro amin'ny fanamboarana kifafa. Ankoatra ny ara materialy anefa ilaina ary tsy afa-misaraka amin'ny asa ny finiavana sy ny faharetana indrindra fa ny fanajana. Dia izay ihany koa tompo-kilasy toko vavy namarana ny fampahalalam-baovao antsika tamin'ity alina ity. Angasikarainy ianao nanaraka izany hatramin'ny farany. Veloma tompoko. Vous voulez créer une ambiance agréable et pleine de caractère dans votre maison? Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Batimax, la qualité au meilleur prix. Arofinaritra miaraka amin'ny boky magique ny Blue Line TV. Narainao teo ny fampahalalam-baovao miaraka tamin'ny Tsara indrindra. Porte, fenêtre, volets roulants, véranda, rideaux métalliques, tôle, vitres, soca-vitre, très sincèrement. Ny fampahalalam-baovao niarahanao tamin'ny Socavitr. Labelcom, narainao teo ny fampahalalam-baovao niaraka tamin'ny Labelcom, la référence en impression numérique. La référence en impression numérique. La 4G by Telma vous a présenté Ni Vavao.